Miarabantsika rehetra indray rakizy malala tafaraka isika atao anatin'ny fandaharana Tsaiky Misoma. Manambahiny foana izay ho anareo dia mbola hijanona aty soavina andriana ihany vahintsika soavina andriana aiza ho aiza aloha misy anareo e. Mbola aty Ambohidanerana manan-karena ankizy be dia be izay any e. Ie, ho anareo any amin'ny faritra ihany koa izay te hivahiny dia misy ny lalana ifampizarantsika io dia afaka mifampiantso dia hono rakizy tsika izao mbola atao anatin'ny fialan-tsasatra. Inona ny tena mahafinaritra anareo aty ambanivohitra aty? Aloha anontaniantsika ilay namantsika iza ny anarandry? Iantsa hono. Inona iantsa ny tena atao rehefa aty kay? Na dia fialan-tsasatra aza dia mbola mianatra ny ankizy izany e. Dia inona ihany koa ny raha anampianareo any dada sy neny? Iza ilay miresaka aloha e? Fanantenana. Manampy an-dada sy neny ao an-trano dia manampy aminazy any an-tsaha ohatra. Manampy anazy any an-tsaha ohatra. Inona ilay anampianareo any dada sy neny any an-tsaha? Ohatra hoe miava volo mainandro an-tambahy, miava ovy. Efa mahay miava ovy? Oay, anareo any an-trano hoe mahay miava ovy, tongava ty soavina andriana aty. Ary ilay namanay aty, inona ny ataonareo? Manampy an-dada sy tata sy neny. Dia inona ilay anampianareo azy indray hono aloha e? Manampy anazy mamoaka akoho. Mamoaka akoho kely hono. Nareo any an-trano koa hoe mba miompy akoho kely? Izay manana akoho kely be dia be izay aty soavina andriana aty. Zao, hiaraka hilalao tsika atao anatin'ilay hoe ankizy milalao. Tanoela be tanondrakizy nisy ragidro anankiray zany mipetraka atao anaty hazo anankiray. Dia ny ataon'io ragidro io zany mihinana paoma. Mampatatra paoma daholo tsika. Dia rehefa mihinana paoma izy maka paoma zany izy dia voaniny dia ariny any ny tahony, ariny any ambany any. Dia rehefa maka paoma amin'ilay izy manaraka ka ohatra hoe lo dia ariny ambany an'ilay. Dia ohatr'izany foana ny ataon'io ragidro io sanandro mihinana paoma dia ariny any ambany any ilay paoma lo, ilay tahona paoma efa ranony, ohatr'izany. Dia ao ambanin'io hazo io zany misy voay. Dia hozy izany ilay voay, sotranao Andriamanitra fa mbola omenao sakafona isanandro afaka hohaniko tambon'ity hazo ity. Dia mipotra ilay ragidro dia hozy izy, izany manome paomanao fa tsy Andriamanitra izany. Dia hozy izy ilay voay, sotranao rajako izy izy fa omenao paoma foana isanandro dia otsy paoma omeko anao isanandro na ilay paoma lo reny na efa tsy lako aty no omeko anao. Dia izy izy ilay voay, fa ohatrany ahoana zany tena atao an'ilay hoe hohaninao dia hoe paoma no hohaniko izy ilay rajako. Paoma no hohaniko izy ilay rajako dia izay tsy laniko no alefako aminao ao. Fa raha ohatra hoe te hihinana paoma tena paoma ianao dia afaka omeko ianao. Dia eny izy izy ilay voay mba omeko paoma hozy izy fa mba te hihinana an'izany koa. Dia isanandro zany mandatsaka paoma ho amin'ny voay foana ny ragidro. Tia ny paomanao dia lasa mpinamana hono ny voay sy ny ragidro nanomboka teo. Dia ity voay ity moa zany manambady. Dia lasa hariva be foana izy tonga any vadiny. Dia gaga ilay vadiny, fa maninona moa zany ity vadiko ity hariva be foana vao mody. Dia manontany ilay voay vehivavy zany, fa maninona ianao hariva be foana vao mody? Dia zaho izy izy mbola mihinana paoma. Dia hoe zaho mba hitondra paoma hohaninao any izy izy fa zaho mba te hihinana izany paoma izany koa. Dia tonga ny ampitsiny iny dia mieritreritra zany ilay voay hoe hitondra paoma ilay vadiny. Dia tsy mahatondra paoma izy fa efa lany ilay paoma dia tsy tadidy mihitsy ilay vadiny. Dia tonga any an-trano izy dia hozy izy ilay vadiny, fa aiza hozy izy ny paoma toa tsy hitondranao paoma akory
dia hoe adiny foana izy ilay voay vatany zany dia tonga dia ohatr'izay foana adiny foana ilay paoma adiny foana ilay paoma adiny foana ilay paoma dia avy eo amin'izay a nieritreritra amin'izay zany ilay voay vavy sao dia tsy paoma izy mahatonga ty taraiky lava fa zavatra hafa mihitsy fa zany izy tsy tonga paoma akory dia hitany amin'izay a ilay rajako zany fantany amin'izay hoe rajako manome paoma ilay vadiny sanandro a dia nanao lokomena amin'izay zany ilay voay vadin'ilay voay anankiray manao lokomena izy a dia manao mody ampipirin-drano tareha dia ohatr'izany dia tonga amin'izay ilay voay vadiny ohatra mpanao ny samy mazatra tara foana izy mitrona dia hoe fagahy ianao marary dia hoe marary aho izy dia hoe ozy dia hoe aleo ianao gaky dokotera dia hoe razakana dokotera dia hoe fa inona natao anao zaho izy tena tiako ane ianao hoe inona no tianao atao fa ataoko anao a inona nataoko mba hasitrananao dia hoe ozy izy ilay voay vehivavy zaho izy a tsy maintsy ho faty fa mba hatonga anahy tsy ho faty zany hoe na mbola tianao zany ny avelomako a dia mila mihinana fona rajako ianareo fona rajako mila mihinana fona rajako a dia izy ilay voay a dia hoe dia tsy nataony mihitsy zany ilay voay vadiny ny alina an'iny hoe fona rajako dia mifon'ilay namako zany nomeko avadiko be dia ahoana zany dia ahoana dia tonga amin'izay ny apitsiny tonga teo amin'ilay rajako amin'izay ilay voay dia ozy izy ilay voay mahatsy an'ilay rajako hoe zao a ianao ozy izy efa mba namako foana nandrisizay fotoana ela be izay a tsika efa naraka foana menao paoma foana ohatratra zany fa mba te ahitanao konko vadiko ozy izy ilay voay fa manino ianao raha mba makany aminay androany a dia aseny amin'ny sakafo androany aniva dia ozy izy ilay rajako tsy manino zany ozy izy fa aleo andro anaraka anao any a fa ny olana kely fotsiny a za tsy mahay milomano izy ilay ragidro dia ozy izy ilay voay ao ara ozy izy tsy manina fa tengena ianao anaty lamosiko ato a rehefa tonga eny amin'ny vohatra kely eny tsika dia esorika eo ianao dia eo tsika amin'ny sakafo dia eo ozy izy ilay rajako ao zany ozy izy fa hiakatra ao an-damosinao a dia niakatra tao an-damosin'ilay voay moa zany ilay ragidro dia rehefa tonga teny ampovoan'ny ranomasina teny a dia ozy izy ilay voay mantsy anazy tsika ozy izy mpinamana ihany a fa aleo tonga etsoriko aminao marina ozy izy marary ho vadiko ozy izy marary efa ho faty ary tsy ho sitrana mihitsy ny vadiko a raha tsy mihinana fonina rajako dia izay mahatonga anao entiko aty satria tsy maintsy ny fonao zany nomeko avadiko mba ho sitrana izy raha zany vadiko maty dia tsy taika mihitsy zany ilay rajako fa niteny ve ozy izy izay zany aty nitondranao anaty dia ozy izy ilay voay dia ozy izy ilay rajako zao a izay ozy izy a izay rajako toy manana fo anankiroa izay a dia afaka solosoloina amin'ny fonay apetraka any an-trano ny fo ray a dia hotinay fo anankiray a dia apetraka any an-trano a fa zao ozy izy a za androany tsy nitondra fo tsy netiko zany ilay foko anankiroa izy ilay rajako fa raha ohatra hoe mila fo ny vadinao dia afaka alaiky ilay fo anankiray a dia omeko amin'ny vadinao a dia fo ray zany sasany hafa tsy manino dia ozy izy mivoay venareo manana fo anankiroa dia hoe fa raha ohatra hoe hiverina ry amin'ilay misy atsika teo tsika dia alaiky ilay fo dia ozy izy ilay voay ara ozy izy tsy manino dia tonga tany miverina tany amin'ilay toerana misy an'ilay hazo kely fihinanana paoma zany zareo dia rehefa tonga tany a dia niakatra aingana ilay rajako dia tonga tao ambony hazo dia tao ilay rajako dia izay izy midobodoboka be ny fony dia tao zany izy misebiseby hoe saika maty dia avy eo amin'izay a tsy nidina teo intsony izy dia niany ilay voay dia rajako a fa aiza ilay fo izay nefa miananao ato dia mipotra ilay rajako dia ozy izy
laika izany fa tsy manana fo anankiroa zany zay a foko ary mipetraka tsara atao anaty koaka fa ianao izy izy namadika amin'ny finamanatsika dia za tsy hidina antsony satria efa sika voninao a zaho izy izy efa natoky anao a efa nampifomanao foana efa namana efa natoky anao tanteraka nefa ny foko saika omenao amin'ny vadinao saika voninao a zany izy izy le ratsaka dia nanomboka teo hoe dia laza izy nandeha dia tonga tany ny vadiny dia ozy izy le vadiny ary izy amin'ny folo le ratsaka dia hoe ka tsy nahazo an'le izy a fa za no fotahana izy izy dia tehitra be le voaile vavy dia tonga dia lasa izy miretika tany anaty rano dia hitan'le voay vadiny amin'izay zany hoe aika loko mena fotsiny le nanaovan'le le raha matoy vadiny raha matoy voay zany dia teo amin'izay izy hoe raha va teo zany no finamanan'izy zao voay a dia namadika anazy kokoa ny rajako a namadika an'le voay dia le rajako zany ary ambony ary a mihinana poma isan'andro fa tsy manome amin'ny voay intsony dia izay hono nak'izy no tonga amin'ny poma lasa ohatra ny manao endrika cœur kely a dia menamena ny lokony angano rehefa avy ny lalaotsika dia mila mampitombo fahalalana kely indray rehefa fialan-tsasatra ohatr'izao rakizy a dia mila mianatra antanitsika hoe iza nareo ny tena tia mianatra efa mianatra daholo ve aloha atsarangano ny tanana ho an'izay efa mianatra hoe ampidiny hoe izay mbola tsy mianatra sa hoe efa mianatra daholo ny ankizy a dia dikan'izany na fialan-tsasatra ara dia mianatra inona zao ny ianao fianarana mba fanirianao rehefa fialan-tsasatra ohatran'izao mianatra ordinateur ontsa dia efa ilainy zany a ary nen'le olona kely matorianatra bitsibitsika kely izy hoe mianatra lesona ony tsy haiko hoe lesona inona aloha zany anarany zany a fosy izy hoe mianatra lesona ary le atao farany sisiny a mianatra sekoly alahady mianatra sekoly alahady rehefa alahady a mila mianatra sekoly alahady amin'izay lasa zaza endry zay rakizy a mba tsika hiaraka andalina kely atao anatin'ilay hoe ankizy mandalina anala mazotra hôtel andazy be sy ny UBMP dia manolotra anao anala amin'ny spika andazy be familahana amin'ny teny ny teny anglisy ranoray mandritry ny herinandro tsy mifidy taona na fahaizana fa rehefa liana amin'ny teny anglisy dia ndao fadiny miteny fitenim-pirenena hafa klasy mandry faharetany herinandro toerana anala amin'izao hôtel andazy be Facebook anala amin'ny spika andazy be fifandraisana 038 05 984 92 herinandro amin'ny teny anglisy miankina amiko dia izao sy anao we can do it. Hello everybody, my name is Jenna and today we're talking about transport and how you go. The slowest way of transport is with your legs, to walk. It's easy. I go on nice walks at the end of the day to just relax, look at the trees, and get some fresh air. Very relaxed, very easy. And now, if we kick up the speed a bit, you start running. To run. If you're full of energy, you can run everywhere. Super fast. But now, we can't just move with our feet.
it takes a long time to travel sometimes. So we have things like a tuk-tuk. Fabulous. In America, we don't have tuk-tuks. We always use a car. A car can go fast or slow, but it's all sealed away. In Madagascar, though, we don't see as many cars as we see taxi Bruces. Big taxi Bruce with many people inside. If I'm going to Majanga, I'm gonna ride in a taxi Bruce. But to go to even farther places, like France, États-Unis, Canada, you need to take a plane, an avion. A plane can take you to far off places, but it's very expensive. Last way you want to travel or use transport is by boat. The boat sails on the water and keeps you safe. If you want to go fishing in the ocean or anyway like that. Let's review before we leave. The ways to transport yourself are to walk, to run, by tuk-tuk, by car, by taxi Bruce, by plane, or by boat. Thank you so much for watching. Goodbye! Anala mazotra hotel an-dazy be sy ny UBMP dia manolotra anao. Anala amin'ny speak an-dazy be. Famolahana amin'ny teny ny teny anglisy ranoray mandritry ny herinandro. Tsy mifidy taona na fahaizana fa rehefa liana amin'ny teny anglisy dia ndao. Fadiny miteny fitenim-pirenena hafa, klasy mandry, faharetany herinandro. Toerana anala mazotra hotel an-dazy be. Facebook anala amin'ny speak an-dazy be. Fifandraisana 038 05 984 92. Herinandro amin'ny teny anglisy miankina amiko dia izao sy anao. We can do it. Rehefa avy nianatra isika dia mahay. Findra klasy daholo sa tsy mifindra? Atsangano tanana izay findra klasy. Findra firy amin'ny makindry? Findra 8e hono. Findra 3e. Way, findra 3e hono izy efa mahay be a. Zany 3e zany efa be dia be ny zavatra haizany a. Ary aloha findra 5e hono. Ary ndry? 7e. 6e. 5e. 7e. 4e. Fa manina honareo tsy mianatra intsony kosa tata sy neny a ny ankizy a manana zoany inona? Manana zo a mianatra. Dia tenemy tata sy neny a any a. Rehefa avy nianatra isika tao anatin'ilay ankizy mandalina dia aneho talentany ny ankizy. Atsangana tanana izay mana-talenta ohatra be mpanangan-tanana be mantsy androany manana talenta daholo. Inona ny talenta andriaky?
Mianatra. Ary nese Manao manao baolina. Anao baolina be zany rehefa lehibe. Ie, Izany nalainy se tamin'ny mondial. naka Argentine. Argentine hono ndraiky izy a. Dia miaraka nampalahelo kely tsika se zany tamin'izay aloha a. Ary le olona kely manao baolina ko niny ankizy lahy kely izany manao baolina izany foana e. Ary nendry Manao tsenjery. ataovy aloha le tsenjery ary. Arahaba, hoanao dada, arahaba omieny, hoanao ne. Zay miaraba ny tata sy neny manokana hono zahay. Izay a, dia izao miarakanaraka ny talentany eglizy nahatonga ny azy tatao Tsaiky Misoma indray aloha tsika. Dia aza misaraka aminay fa mbola hiveriny eo izay. Rehefa avy eo. Vole, papilla, decide mami colli. Vole, papilla, decide mami son. Tourne, lei joli moulin. Frappe, dans de petites mains. Tapitra sahady ny fandaharantsika ho an'ny androany. Isaorana ny vahiny avy aty Soavinandriana Itasy aty amin'ilay antsoina hoe Ambohidanerana. Nanaiky ny vahiny tato anatin'ny fandaharana Tsaiky Misoma. Ho anao ihany koa raha liana ny vahiny ato anatin'ny fandaharana dia misy ny laharana izay ifampizarantsika io afaka mifampiantso fa tsy mipipapipa dia teneny tata sy neny. Izay misy hatrany miafatra, mialohan'ny miafatra aloha izy manana akamantatra. Ataovy akamantatra ary Inona ry zao? Na mainty izy na mena, na fotsy, dia fotsy foana ny antsoina azy. na mainty na mena na fotsy dia fotsy foana ny antsoina anazy. Tsy mahay azy zany atsangana hoe tanana izay mahay. Afapo zay fa ny any an-trano tsy fantatra. Fotsifotsy. Fotsifotsy dia marina indrindra izay rakizy. Na inona na lokony io fotsifotsitsika io dia fotsy foana ny anarany. Izy koa mbola manana. Inona ry zany io? Tody lamena iray mitarika sary vazovaozato. Zany Za mahay. Akondro. akondrony marina be. Aza avao kely aloha fa tsy hain'ny ankizy any an-trano. Le motra mena kely iny mitarika le akondro le maitsomaitso ery ambony. Mitarika anazy iretsaka ambany. Ay, ie. Dia izao, nareo any an-trano ireo manana akamantatra dia ho eto aty amin'ny Tsaiky Misoma dia miaraka mamantatra eto isika. Mbola misy manana hono. Na inona tsy fisina, na inona tsy fanana, le rano ao an-trano tsy mbo avarotra. Zany hono. Iza indray mahay an'izany. Mahay ve? Mahay ve? Iza mahay? Afapo. Voalavo. Mahay be izy e. Tsisy anay le izy voalavo hono. Aza avao kely indray aloha e. Satria na tsy manana vola tahaka n'inona renao tsy afaka nivarotra voalavo ao an-trano. Zany hono ndraiky izy Zany hono dada sy neny marina be zany. Inona ny afatra re? Ny vahiny rehetra manana afatra. Inona ny afatra ho an'ny dada sy neny? Dia inona indray ary ny afatra ho an'ny ankizy e? Mila mianatra sekoly alahady sy tsy maditraditra olo ho an'ireo ankizy maditraditra reo. Manampy ny ray aman-dreny. Endry tsara dia mianatra tsara. Endry tsara. Be dada sy neny dia namako koa dia ny ankizy miaraka amiko. Zany hono tiany be hono dada sy neny dia tiany ny ankizy rehetrarehetra dia izay koa tianareo fandaharana Tsaiky Misoma ihany koa tianareo rehetrarehetra.
endry tsara iza mbola tsy nanome afatra aha Ny latina manadety tsy miadiady ino manaja ny ray aman-dreny manatra ny tata sy neny iza raha tsika anenkizy ananaiky ny vahiny avy aty aninona aloha ny vahininay eo avy aty ambodanera mankasitraka atsika rehetra miaraka anao velomana ankizy any an-tranontsika mbola vahiny aloha sa tsy vahiny ataony Tsaiky Misoma intsony tsy vahiny sasany miteny hoe mbola ivahiny sasany teny hoe tsy vahiny intsony fa amin'ny manaraka ny fandarina Tsaiky Misoma mbola hitondra vahiny ho atsika rehetra isa roa telo velome